Marary Radoara. Tsy hitako izay azo atao amin'izanyko. Sitrapony ianao. Aza latsaina ohatr'izany aho fa hanabavinao nge. Ka tsy voatery anaiky izay teny mamy ianao e. Efa fantatrao ny zavatra ataony. Ka nitereny ahy e. Tsy hitanao ny nataony. Ianao ange tsy nanatrika ny lany aina teo e. Eno aho. Fa za nareniko niteraka azy izy. Tsy manaiky ho teritereny amin'ny zavatra tsy vitako aho. Zao ny zavatra nitranga tamin'iny fa ianao tsara ary ahy e. Razisia! Razisia! Ty ahy eto e. Eny efa kely sisa. Kely sisa. Aza mandrera tena miresaka aloha mama. Ka avy manatory ianao eto akaiky eto e. Fa inona nefa zavatra ilà mama e. Zao rehefa tapitra ny haiko de aleveno eo atsimo fariha e. Efa fantatro zany e. Efa nafaranao efa ela nge zany e. Fa ty ino zany? Ty iny pirosy ty e iny. Tazominao de anaovanao ty tsy anao anino kosa ary mama. Tsy maintsy manao ianao e. Tsy maintsy manao. Iny ty anaovy zanako vavy tokana andimby ny asako. Tsika tsy kosa ary mama. Za tsy tazona niny aka. O zoniko ataoko tsy mandry alina. Zay kosa tsy mety zay de lazaiko zay tandremo de zao koa ny fananana rehetra ihany koa homeko andravavy. Tsy mikasika na de tapampanjay tsaray azy. Tsisy rehetra. Teniko zay. Fa maninona ianao de manao azany e. Zay no digiko. Za reninao diko. Iny raiso andeha velomo. Mama, tena maty mama. Maty izy. Tena maty mama marina. Aleo aloha tsy ny Radoara. Dia izay ny zava-nitranga tamin'iny andro nahafatesany mama iny. 3 taona lasa izay. Sady nindraisiny ny tanako. Ie, dia izao ny vokany. Marary ianao satria tsy zakanao le izy. Mba fantatrao moa fa mpamosavekuzana eto tanàna mama. Malaza ratsy. Dia izao ianao. Tsy voatery anao izay ataony ary Doara. Ho hitantsika eo io e. Ianao malemindro fa raha zany teo tamin'izany a. Farafaratsy ny tokony tsy nandray ny tanany ianao. Andatsa ve ianao sa hihevitra izay asitranay e. Efa lanaika ny dokotera amiko. Ka ny anao aretina tsy ho sitran-davidoko no anasahirananao azoko. Raha zay resaka fananana indray aoka ina natapitra ao amin'ny andravavy zao tany any aza. Za afaka miary. Sao ianao mba mitavana amin'ny lovana velan'ny mama ihany ko maty kambo eo. Sady avelao any zany resaka izany fa marary ahy e. Tena reraka. Inona ny atao Radoara? Tsisy afa-tsy vahaolana tokany. Inona? Averina ny aminy ny rojony iny. Averina ny amin'ny mama? Any am-pasana? Tsy any am-pasana fa atsipy ao anaty fary ao. Fary? Tsy azoko. Tsy azonao satria tsy fantatrao ny zavatra ataon'ny mama fa ao amin'io fary io izy mitsitsika manovery amin'ny andro misasak'alina.
Ahoana tsara? Fanaova mamasorona fandatsahan-draha ao amin'ny farihy io. Misy fanahy ratsy miresaka aminy aho. De tsy Dia averina tsika any ny rojiny e. Roviana. Na dia an'io ihany aza. Fa tsy maintsy amin'ny sasakalina sady misy fombafomba tao a. Vita ny sakafo madama. Ie, antsoiny indray nareo rindra. Angambola tsy tonga raha leva sy ratovy le nandeha tany amin'ny commune. Reny ry dady re mity reny. Naharitra nareo zany a. Anga moramora nga ty manao zavatra. Sady vahoaka tsy vahoaka koa ty ao amin'ny firaisana ambotendry ao. Karakara taratasy daholo ngamba ny olonako. Ie, ka nanahoana za ato antondianareo ry lahatany aloha e. Andraso aloha isaika kely dia eo ampisakafoana miresaka e. Ny momba ny lovan'ny dadany ny antson'ny be ny tanàna anay tany. Dada Rajoary? Fa dady izandray rery lala. Fa ahoana? Nga tsy efa vita indray akory ny tombam-pananana sy ny sisa. Efa ho roa taona no nahafatesaniko. Mbola nisy zavatra tsy nampozintsika tany e. Zavatra inona? Ay, tsika ty mangetaheta eo ambony lakana fotsiny hatramin'izay. Fa ahoana reto a? Tsy tonga dia lazaina moa fa dia mampitaintaina kotrinareoko. Teo avoana lala fa hay ve dadinika sady mpanao dabokandro no mpitrandraka vato tany Atsimitany taloha e. Zany ve? Tsika tsy nisy lahalala satria tsisy niara-nipetraka taminy fa miparitaka lavitra tsika rehetra. Izy maty iny vao mba vory niara-nipetraka teto amin'ity trano be nrazany ity tsika. Andraso aloha. Za to efa naresiosio kely ihany taloha fony ambola tanoranora. Fa hoe mpanao dabokandro tokoa tompoko Rajoary manana rainareo. Ary nanana ombetsaka tany Atsimitany. Manana vato koa. Zany tokoa ve? Ie, ary mbola misy any hatramin'izao zany. Le omby sy le vato very dadatoa? Eno nisy namany niara-namory omby taminy tany Atsimitany. Mahasitra hoe no anarany. Sy namany ray hafa niara-nitrandraka vato taminy tany Maheva tanàna. Rajonary izy zay. Reo olona ireo no tonga nitady azy tao Ambohitendry na ny taniny be ny tanàna. De ty farany any nanazava tamin'ireo efa maty Rajoary tadiavin'izy ireo. Efa roa taona zay. Dia ahoana? De mitady ny mpandovan'ny Rajoary izy ireo mba hanomezany ny anjara fananany. Omby sy vato ve? Omby de vato sosola mena. Ay e. De firy zany omby zany dadatoa? Ny ombo ny 12 isy e. Kay, tena be de be. Alaina dia opitsika ato tanàna. Ary ny vato ry dadatoa? Ny vato sy ny volamena indray tsy fantatra na 4 grama na 4 kilo fa tsy lazain'le olona aloha. Fa hono niara tonga tao amin'ny commune zany ve reo lehilahy nitady an-dady reo? Tsy niaraka ka. Toa hoe efa mifanelanelana 10 andro anga hony. Le Rajonary ny tonga tao taloha. De aiza reo olona reo zany zao? Fa lasa nody any aminy fa hoe hiverina ry zareo rehefa voakarakara hono ny any. De mitady ny mpandovan'ny Rajonary izy ireo mba hanomezany ny anjara fananany. Mpandovan'ny dadabe? Tsika zany o? Ie, isika fa izandray moa e. Nakarena daholo zany tsikako. Ty sakafo aloha hoanina fa mangatsika e. Fa rindresaka fotsiny teto tsika. Andray lofa daholo aman-tambonina nefa tsisy ny karakara-Rajoary fa avelony fa zany akaiky vilany osina fianoarana teto. Raha lefa asa tsy dia nipetraka tanàna fa nanao varo mandeha matetika. Manontany an'ny tonga e dadatora tovy e. Atray, azafady fa variana ako. Misaotra anao ihany Razisy. Renomeko anareo tao rin'ny fotoana nahafatesan-dreny ihany ny taratasy rehetra. Marina e, misaotra indrindra. Eno zaka moa tsy dia mipetraka tanàna fa zisy ny teto foanako. Izy mivonanto ny karakara ny dada teto hatramin'ny arariny. Za aloha ny tena niosina teto e. Vita fisaorana fotsiny anga izy ty. Ny haiko mihitsy ny natontoko tato. Zany ny tena hoe nandrafozana. Fa raha za aloha no nahita an'izany taratasy nomby sy vato zany nafitsako fa tsy nasehoko andreo zany.
Zaho koa ny adala tsy nahalala ny savasava tamin'ireny fa vendrana nefa tena nanara-po tsara tato. Dia miandro ny fahatongavan'izany olona zany tsikako. Sy maintsy miandroko ho aiza moa miteterindry zalaho amin'ny commune ny fiara ty mihitsy olona izy raha tonga eoko. Tsara zany engane mba ho avy-tsy ho ela. Ay ve ianao mahafantatra n'izany dadana anao dabokandro izany dia tsy mba niteny tamiko akory? Ataoko fa efa fantatrako za ve mahalala. Ohatr'izay mba nahazo tombony izao raha fantatra meloa izany. Tombony ahoana moa fa tsy azoko. Tsy azonao sa mody adaly za tsy hanome an-dry zareo an'izany taratasy izany mihitsy raha izany nahita n'izany tamin'ny dadana rary ireny. Fa ho fininao anao rery ve? Mazava ho azy anga moramora ny adidiny zakaiko tato raha angaty ny lolo rano rosiny niosina maloto mihitsy tamin-drajoarina rary mafy tato. Ka ho arinao amin'i za rozy ianao ho ariako aiza tokoa moa satria hoe raha zisy aho dia tsy maintsy hikarakara dia tsisy mivaky loha. Ry laly ireny anarany ny zanany vavy tokana fa riana manara-bady fotsiny tany avaratra tany. Raha tovo ny tety faritany nataony drara. Kizay re ny asany ka tao ahoany Fa rehefa maty ny drainy dia tonga eto tsy malaza ihany. Sa le resaka lovany mahamaika. Kizay raha zisy fa le sofoko Ninonino nataonao sy teninao ny zanany tsy maintsy mandova ny rajoara fa efa misoratra any anaty acte de notoriété daholo. Isan'izany raha le vavadinao lamatoa ny rajoary. Lamatoa ambomanga ireny Fomangako mivadina. Tsy mba mihetsika fa midorororo fotsiny. Fa inona re zao fiainan'izao zay mahay milalao ihany no mahazo. Tela mampime anazy ato ianao ka. Marina izanyko. Orneny maninona raha nataontsika hifindra rehefa azo ny anjara lovantsika Loviny fa le omby sy vaty soa dia tsika zay anjara ombyntsika ho pitsikako. fa nareo ve mieritreritra fa reo omby 12 isy ireo tokoa no roan'le mahasetra mandrapatonga eto Tsahamalaza? Fa inona? Tena dahy ty rindry ty. Fa inona hoeko? Tsy maintsy amidiny izany dia ny vola vidiny no omeny. Dia anjarantsika indray no mividy omby raha te iomby aty tsika. Dia mividy zaniko. Finona koa nefa mamay anao hiala ao amin'ny tranorazanao Ka ohatra mifangaroaro be dia tsy tiako koa. Trano malalaka be io ko mifangaroaro ahoana ary. Tsika zao any ambony indrindra ao anefitra atsimo, dia raha tovo ao anefitra avaratra. Raha sisy mivady indray ao atenantenany atsimo, dia raha doara ao avaratry ny lalatsara, dia aty ambany liza sy ny lakozia ary ny fitoeram-bokatra. Zarandria aza miaraka ao fa raha sanatria misy mahazo no misaratsaraka dia sahirana. Finona indray jereo inge tamin'ny dadanareo narary mafy ireny zao asa zay nahazo raha tsy nisy andreo fianakaviana akaiky nanampy. Ka za koa nge indraindray manofy ratsy any dada sy dadabe foana hoe entiny miala ao amin'ny trano io hony nofy adaladala zany. Hita ho nofy ririnina re zany rindra kely Ty anana tondrahana fa jereo nge neny mandimby raha tsy efa vita nenao ty tsy misasaka akory fa lozanao mirediredy fotsiny eo. Tsy afaka mbafan'olona ato ty le resaka lova. Zany hoe raha vao resaka n'izany dia mahamaika fa raha resaka adidy dia mialangalana. Sany afinafo mivadiny ratovy fahavelony. Marina ihany ny tenin'ny mama. Finandro tsy mandray ravin-deny ireny ozy izy fa miandro mahazo fotsiny. Mamantambonina. Inona indray ty mahalasa saina andrasizy eto ambody paiso eto Mieritreritra ny fiainana ka inona moa Ny fiainana? Ny fiainana amin'ny tanila. Ny sasany miady mafy vao manana, mitrongo vao homana, fa ny sasany tao manao ary zato ampandriana fotsiny. Azahory afa-manana raha matody Havana tokoa fa ny ory ve ho ava-manana aminao Tsy tadidinao nga reny nataon'ny bako vatin-dratovo reny. Izany tsy ny aika. Ve olona efa maty ty resahanao ty Izy nefa maty fa ny fiainana mitoy foana ary mbola tsaroko hatramin'izao ny toetra ny rangahy ty Ny fanilikiliany sy ny fanambanimbaniny ny fianakaviana taty ambanivohitra. Ataoko hitanao reny. Azy ny azy kizy azy efa matiko. Tsy efa indrona vadika ve?
Mahatsiaro ny angarany vintana ary samy fianakaviana raha doara. Toa tsisy vidiny ny herim-poko nolaniako tamin'ireto fianakavian-dreto. Na ny fikarakarana sy fambolena ny tany tatiana, Ka tsy efa ny fanarahanareo kosa ve ny mamboly ombonana ka inona indray e? Na zany azy. Tsisy na dia fankasitrahana, na dia fisaorana indraimbava aza. Lamba ray aza tsy foiny nefa zareo mianjaika hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladia daholo. Nanompo fasadidy maso e. Izay ny tena marina. Tena nanompo rafozana sy avam-bady raha zisy. Ianao tsy nangatakako. Nanino ianao raha nangataka? Sanatria andrazisy raha izay angataka iladilady aman'olona. Mba manana ny ampi-po koa e. Ry dokotera rajo reny ve zao ohatra dia andatsy anome anao raha nangataka ianao? Hafy rajoko. Iny rery ny avahako. Mifanohatra be amin'ny bako reny ny toetrany. Ary raha tsisy tsy mipetraka teto mihitsy saingiza ny andafy hafy lavitra tsy azo amindrona. Karaha zany eo amin'ny toeranao tsy akarary fohitanisan'isan'izany eo e. Amboariko ny fokoka. Amboariko amin'izany fa aleo ny saina indray zao no ampiasaina aloha heverana sy anaovana izay mahasoa. Tsy maintsy hiady Toa mampieritreritra aza teninao. Hiady aninona? Hiady amin'izany mitsindraile. Hiady ho an'ny tenako So anaonao foana ary tira matoty. Tsisy hidiranao zany e. Rehefa nomeny rajoary avaram-patana na azo mipetraka tato amin'ny tranodrazana aloha ianao dia mipetraha tsara. Allo? Ahoana tsara hoe izany vaovao izany ry dada? Reny efa voalazako tamin'izay tao anaty afatra ireny e. Nisy lovan'ny dada tsy fantatsika ankizy ho resaka omby ilay izy dia vato. Dia efa tonga ve ilay olona? Mbola tsy tonga hatramin'izao. Vao 10 andro ake izay no nandehanana Israeleva tany amin'ny komine. Ay ve? Dia anjaranareo any izany mikarakara azy fa za tia tany lavitra aty tsy afa-manoatra. Aza matahotra sefy izay Israeleva eo e. Ataovy ara-drariny tsara ny fizarana azy. Eno Za ndray ve atorony sehan'izany e. Raha mbola velona ny aiko tsisy zavatra tsy mandeha amin'ny hitsiny izany eo. Manahoana ny asan'ny se? Mandeha tsara? Mandeha tsara ka. Tsara kosa izany. Izay ary dada fa dia mirary soa dia veloma. Mampamaingana ny rehetra any. Eny ary se mandram-peonareo dia misaotra. Inona zao mba tanjonareo dahareo raha mba azo ilay anjara lovandraninareo? Iny moa ry dadatoa asa izay nataony henoko. Izy tompo mbola masy mandidy eo. Fa raha mifaniriko aloha dia anao fiompiana sy fambolena be. Ny anahy aloha ny tiako ry dadatoa dia manao trano na hoe mividy trano dia miala eto Ory, trano be tiako hiala eto an'iny ny kiala kely. Andany volanao trano ray. Tsara nge mba manana ny enteny sady za tsy tamana eto ka. Ratra ny fiainana andre vohatra ndray nge zato izy. Mbola tsy fantatra re zany raha leva. Mampitombo izay eo an-tanana aloha zao ny tanjona voalohany indrindra. Seo be fitetika mianakavy. Voantazo rena daholo reto. Fikasana mafotaka daholo. Fa mbola tsy fantatra ny ampitso fambolaka mantatra e. Hoavy zany oran'izany Efa nampidiriny se daholo ve ny kitairy mandimby Efa nampidirina Silisa daholo izy ry dadatoa. Nizay fa latsaka ny orana. Andao hiakatra amin'izay rindra. Orzisia, tonga aqui tsipika androky rehetra. Mama. Za ihany tena mampalahelo androkoko. Ataon'ny olona tohatra fehikarana. Vadina lamatoa nefa dia oatra mpiasa tatoko. Na rajoary vao mba nakan'liza hoe hanampy amin'ny raharaha. Ka izany mihitsy ange mampieritreritra momba venako ry mamy. Ka aiza zao izay valisoa hoe omeny rajoary androkony karakara azy narary-tato hoe maty any izy iniko. Tadidy mamy iny. Indray tadidiko tsara. Tsisy. Ohatrany nanararoatra daholo. Ka izay mihitsy ny eritreretako anao zavatra. Ataovy mihitsy rehetra.
Zay ndroko vao tena mpandimby aho. Ny olona rehetra tia tena daholy aho. Lazaiko androky aho fa raha vao azon'ireo ny anjara lovany amin'ny omby sy ny vato dia hividy trano be any Antananarivo zareo hanao fiainam-bazaha hiampita ranomasina aza ny sasany. Zany ve? Ndroky eto foana tatra misy potaka eto mandrakizay ataon'ny olona mpiandry ny tranon-drazana sao dia hoe mirodana. Dia ampiompian'ny olona sy ampambolen'ny olona satria hividy tany sy biby fiompy be dehibe zareo. Dia manaiky an'izany ve ndroky? Sanatria manana fiainany koa rasisina tsy niteraka azy. Zany mihitsy fotoana izao rehetra tia fotoana izao hietsehana atao fazahana ampendry ampahafantaro azy fa afaka manova amin'ny paikady rehetra ndroky. Ka ataoko mihitsy ry mama, za tsy mety an'izany. Ieno ndroky ange ho aty afaka tongavy eny amin'ny farira pitsoalina. Zay fa lasa nanofy a mama tokoa ve le teo amiro sasany alina izao. Raha lefy ty miheritra be tsy maheno an'izay ambonin'ny tany mihitsy. Dia ina ary ny dika an'ireny tenin'ny mama ireny. Dia izany tokoa ve no hitranga? Tsy mety kosa aloha fa tia izaha sainy makeny amin'ny farira pitsoalina. Le farihy mainty ao atsimo tanàna. Nikoakoaka raha lefa dia taitra fa aleo moa dia daboka toriangana. Ingaratovo ahoana zay? Efa hanomboka izao ny raha eny an-tsaka sao dia efa tokony hitady olontsika dia n'izao Fangamo tsy vitantsika ato an-trano zany tsy kara be dehibe reoko. Tsy ny teninao ny mehezako fa sao dia heverinao moramora ary zany mamboly ovy amin'ny tany amina hektara sy miasa tany ary mandragiragy izany. Tsy zatra ny asa aty ambanivohitra tokoa nareo ko. Zay aloha aiza moa no zatako tany Antananarivo foana taonany maro. Vao hery taona izao no nonona teto Ambohimalaza. Fa raha tsy dadanareo zany nanafatra taratasy angamba dia tsy hipetraka teto mihitsy nareo. Ka na niasana ny zavatra tao rehetra ange any andrenivohitra daholo raha zisy Na zany azy aza tao ambiny ny tanin-drazana. Marina aloha zany momba n'le fambolena ny lazainao anao. Ianao no efa mahalala dia karakara ho any Ohatry mahazatra Tady avy izay olona tokony havita dia lazao anay izay karamany sy ny zavatra ilaina ka. Eny ary sabotsy azy zany hidina any ambany andrefana any hitady pikaramy. Raha sisy à gauche, raha sisy à droite, raha sisy any ambony, raha sisy aty ambany, dia inona koa? Ary menomenina miteny rerange raha sisy zany io izao dia mihevitra fa tsisy pahita angamba. Sady tato ato izay raha sisy io ohatra nitezitezitra sy tsy falifaly izany foana. Asa maninona nga? Aleo aloha podiala sao dia hitany eto. Nareo dareo avoayany atsara eo vorondreo fa aza raleva foana ny andrasana. Eny reriny eny toa. Nga koa moa misy miandra ny dada Toraleva eo sahirana manao rara hafa izay matoa tsy mamoaka vorona. Aza be famaliana rehefa miteny ny olon-dehibe Zany angamba fahalalam-pomba nampianarina anareo. Andao rindra fa inona ary tia divy adaly Ka tsy tiako ro mandeha mifantatoato raha matory asisino ohatry milamila faniny foana. manginy eo ndry fa so eniny fa io tramborona io fa tsy ndao Fa ahoana ty laoko ty ry Liza? Fa maninona le laoka ary neny toa? To ritra beko. Io ve ho ampy antsika vahoaka be reto? Anga tsisy rano ny tsy tapohany Napoka an'io mihitsy arery neny toa fa mbola nakasira tany ambony afa lany ane le tato Ary mba kingakinga ry anina rehefa manao zavatra.
Tokony efa hitaingina zao ny ranom-bary raha ny lerany jerena. Nareo to amin'ny tavozavoza tsy azoko mihitsy ka. Eny rehefa ho ataoko igny anarineny to. Tsy te hifamaly aminao fa aleoko manaikika. Asa kekeriny fihatra taiza nga ianao io fa tena lasa ohatran'ny sakay kely rano. Liza, manahoana? Salama kia. Ary andeha ho aiza lovy ty? Andeha hitango ravim-bomanga etsy ambany aty metsy aho fa ataonay sy dada loaka. Salama very dadao? Ie, salama tsara izy. Lazao kia izy lova fa amin'ny farany volana manatitra volany a. Ie, ary ndry zany avy aiza? Andeha naka ravitoto ataonay laoka rariva retsy. Ay, manahoana kina sandriao? Asaki be dia be a. Ny olona koa tsy inona betsaka. Fa ataoko miadanao efa mahazatrako. Ay, mazotoa zany ndry lo Ie, sady lasa fa mbola andeha hitoto an'ity dia mampamangy ao amin'ny dada ao. Yo. Alandray ity ny andro. Sady avindray ny orana. Dia amonjy fandriana aloha rera-dasaka. Ohatry ny hafahafa zany ro mandiby a. Hafahafa hoana koa e. Tsy haiko. Ohatran'ny tsy azoazoko zany ny haiko. Fa manimdry e. Sady zaho a manofo ratsy foana matetika rehefa. Zay indrindry isy le nofo ratsy makaleo. Mandeha ndry matory any fa tsisy atoriko ka. Lako mba mitantara ny olona dia kizitona be ohatran'ireny. Ka tany Antananarivo ndry tsy manofo ohatran'izany fa no mifindra taty dia milaza manofo foanako. Ieko. Aiza no ralako an'izany? Mandehanao a matory fa atory afa reraka. Zay fa nitsahatra ihany le orana. Firy ary zao. Am'raika amby folo alina. Andeha ho eny amin'ny farihy amin'izay aho zany aloha. Anyraro ohatran'drano le efa matory be eo. Ary aleo aloha hiarina moramora. Zay dia hitiana moramora. Voaina moramora koa ny trano avy eo. Dia ahoana moa zany? Aleo rangahy itiako lakile avy aty ivelany aty a. Sa aleo toanana biriky fotsiny. Zay dia efa mety. Ary lasa zao. Tia ny farihy. Mampatahotra izany. Dia inona ny atao? Hiantso amin'ny mama ve? Tia tonga ry mama. Araka ny baikonao hoe makanesa ty amin'ny farihy raha alina. Aiza, miandry teninao a. Oy, mitsoka mafy ny rivotra. Mitopatopa be koa ny alondrano. Zisy a. Mama, aiza ianao zany? Eto fa tsy hitandroky e. Manidina miriro eto ambany farihy eto ny aveloko e. Oy, misy aloka mainty be mijoro tokoa eo ampovoan'ny farihy io. Azao a, aza taitaitra fa ianao tsara e. Raiso rojo io a, dia anaovy, dia ataovy ambozonana, ary azalany eny amin'ny rokotrony. Rojo hoe? Eno a. Aiza? Io atongotry ndry io retsy a. Le rojo natsipinareo sy doara tato anaty farihy e. Tena tia tokoa le rojo. Anome hery sy fahasahinan-dry iny rojo iny. Fa raha azo atao a, oka tsy ho hitan'ny olona. Ie, dia inona indray ny ataoko manaraka zany? Tsy manao ninonino ndry fa mijery fotsiny e. Za no hibaiko ao anatin'ny ati-dohandry. Fino mafotsiny iny rojo iny rehefa misy olona mahatezitra na hoe manao zavatra mampalahelo ndry dia zay e. Azondroko ve zany? Azoko ry mama.
Ka zay fa mandehana amin'izay mody amin'ny herin'ny androany ohatr' izao ndroky miveriny ekindray. Eny ary mama, lasa nanjavona ilay aloka ary ilay ody aingana. Andraso hoe jerena sao dia ilay varavarana izany. Nefa nge tena nitiako tsara mihitsy io e. Sa nisy olona nivoaka tany. Tena midy tsara ity ka. Dia iza zany no... Dia atao rehefa mbola vao amin'ny 2 alina izao. Mbola ifo maraina indray. Miomby be ny aretin'ny endry dadatoa. Zany ve? Mirediredy be izy raha alina dia tsy emboka be. Fa ahoana ry lala? Marary azokila, tena marary. Tena mamay hoditra be izany. Tsy maintsy hoentina any amin'ny dokotera ity. Aleo fa izany hitondra azany amin'ny motoary. Tena raha ty. Misy fahasahiranana antsika. Marary atao trano nefa ny asa ny tsako tsy maintsy atao. Tsy maintsiko. Za andeha hidina miaraka mipiasa vao maraina fa terilizany ambany tsinanana vary atoandronay e. Fa firy nareo no miasany? 5 vavy no miavoketsany a, 9 ambanin'ny tenako izany. Allô? Allô dada? Fa marary ahoana ny antolaly? Tazo mahero ahy e. Efa nentina tany amin'ny dokotera fa tena mbola tsy niavana ry sea. Zany ve? Andramindray ry aloha reto fanafody alefako amin'ny SMS reto e. Dia andefa vola kely ho anareo koa mba ho fanampinanareo. Zay fa mirary soa azy e. Misaotra ry sea, dia veloma. Veloma? Misy rano mafana nga ao ry Liza ataoko amin'ny termosy? Eny akia, eto aty ampidiniko e. Fa mba manao ny neninareo ao? Ohatrany tsisy hiovana firy. Zany ve? Ie, kely mihitsy ary Liza. Sady zange ohatra manana tsindrimandry ratsy zany ry Liza e. Tsindrimandry ratsy inona akia zany? Tsy haiko fa ohatrany hoe misy zavatra mandinididina zany foana ho azy tsy fantatro. Ka efa mpanao an'izany fe nefa indry teo aloha? Hatramina tongavako teto ihany. Tena mahagaga koa zany e. Manonofo ratsy foana koa ary tantaraiko amin'ny mandimby dia tsy mino izy fa tezitra hoe nofo ririnina hoany. Rindra? Indraindray anefa ngekika misy dika n'ireny nofo ireny e. Finina indray. Ka ty aloha ilay rano mafana hoento miakatra fa sao dia ilain'ny mamanareo e. Saotra. Ny herinandroany ny andro nankanesako tetỳ amin'ny fary. Sofa mba tsy avy ny orana. Nampiasa fonoka kely mihitsy aho sao hen'ny Liza indray no tiako rehefa avy eo. Tonga eto amin'ny fary aho. Tonga ary mama araka ny teninao a. Iny fa misafotofoto indray ny fary dia mitsoka mafy ny rivotra. Eo koa ilay aloka mainty fa mijoro eo afovoan-drano. Tongondroky. Eny ry mama. Ka nahita tsara ny masondry zay fa dia ny amikorotana ny fiainana tao an-tanàna tao a. Ie, marary lala aho. Mbola vao fiatomboa zao fa mafiso tsara ny sainy e. Dia noy a. Loza avery ilay kitapo kely taty amiko ilay nisy mivola vidinanana rehetra. Mahatany dada any io. Dia nakaizy e. Tsy maintsy latsaka eny an-tsaza e tamin'izaho ilay naka vilona. Aleo raha ngahy iverenako any a. Nefa tena alina be izao. Sady eo akaikin'ilay fary ilay izy.
Iverenako any iny e. Volako ve ho ariako any. So misy mahita eo raha misy olona midina any an-tsaha vao maraina ka ho loza. Teto iny e. Teto ale naka vilona. Andraso sesy zavaina tsara aloha. Fa nakaizy e. Ty kosa eto e. Lena le izy fa tsy maninona ka. Hitako any aloha fa misaotra an'Andriamanitra. Ary andeha hody amin'izay a. Ndry? Ary misy olona mijoro ange eo amoron'ny fary io e. Izy io. Marina tsy mpamosavy io. Zay zavatra tsy maintsy hisy trangaka aza taitaitra e. Aorin'izay a, dia ho azo indriny amboara fa ndroko ny bata ny lova be. Ary miresaka nge izy zany e. Izy ary no resahany ao. Iny fa lasa. Tena andalo eto ny lalana iny fa aleo aloha hiafina tsy ambadika tsy fotobozaka itsy aingana. Iny fa tamin'ny manatona. Tao vehivavy izy zany. Izy ary tao razisy. Tao tsisy fiovany mihitsy angezany aretin'ny neny zany. Jereo angety izy fa dia mereraka sady memahy e. Ka sao dia tokony mba hoentina miakatra ampidirina hopitaly izy ry dadatoa. Za koa azy tia mba vaka ny saiko le roa. Elonenina farany aloha e. Gasikasiana zay vao entina hopitaly zany. Sao dia mba sitrana mitambavy sy ravinkazo ihany. Marina ihany aloha zany teny razisy zany. Sao dia mba gasikasiana no mety aminy rehefa tsy nisy vokany ihany ny fanafodiny dokotera. Ka tambavy inona ny atao fa za ange tsy mahalala e. Misy ravi-kininimpotsy sy romba ary ravim-boasary maniry ery ampitatsimo farihy ery e. Zay aloha ny atao hevoka aminy dia jereny eo. Ka zanga mahafantatra an'izany. Ravi-kininimpotsy koa ve dia tsy ho fantatra raha tovina dia inona aza? Za mahalala e. Sady hitako ny tany an'ireny fa andao hiaraka tsika se. Ianao ve no hiaraka aminy? Fa izandray moa e. Mandimby anga mahay mitendakana. Fa miampita lakana ve? Tsy maintsy mandeha lakana miampita amin'ny fariko. Ny andro nefa ratsy be jereo. Mitratrao mitady ho avy ny orana. Ka andrasana hitsahatra ve io nefa ny olona marary e. Io ve hitsahatra raha latsaka eo raha tsy ariva e. Ny aretina iombo ihany. Andao andeha raha tovidiny mbola tsy latsaka io a. Andao ary. Lizo, mitady andrimaika any apatsaka na ho ny lova. Fa inona ho ny kiny tadiavany ana? Tsy haiko fa zay fotsiny ny afatra nataony. Ka za mbola sahirana manao raha sady ny orana ary tia ho latsakako. Tsy afaka makany zany a? Ilatsaka marina ty orana ty sady maizina nge izy zany e. Oy, tena mikija be le orana raha leva. Ty ahoany e. Inona ny atao? Ny farihy ary tia jereo ange e. Tô lasa ny mainty vetivety teo koa ny sady manonja be izy zany. Tena andao rangahy verina aloha fa mampatahotra izy zany. Rehefa mitsahatra io mita mena varana indray tsikako. Ka le lakana ary ty tsy voahodina mihitsy ange. Fa ahoana? Tsy voatohatra mihitsy ho ale onjy. Oy, mahery be. Sady misy tafiotra koa izy zany ka. Tena mitsoka mafy tokoa zany rivotra zany. Mihodinkodina ny lakana. Voizy mafy raha leva. Voizy mafy ho losa va tapaka ny tiany. Maninona? Lanitra. Mihodinkodina be ny lakana. Sady ety mionja mirimorimo makary amin'ny rivato be avoan-drano riny izy ty. Loza fa tena ho faty ty sika raha leva. Fa ahoana koa zao e. Tonga dia soriny akandro fa tsy maintsy lomano raha vao vaky ny lakany. Raha leva. Za nge tsy mahay milomano e. Tena dona ny lakana dia vaky. Vadika. Ratoa. Tena rentsika ranjandry. Ratovo. Tsy afaka namonjy azy aho fa taretin'ny ody.
fa izy zany mime zany e. Aleo aloha iazakilomano amontsy orona fa misy lolo maro ty farity. Ary misy mitazona ange zany tongotro zany. Tomony vonjoa siapra siapra. Oe, ino zany vahoaka be mikitapany ambany andrefany zany? Sakay mandana hoe jereo ry mandimby a? iny tamin'ny miazakazaka iny lova tao misy mitabataba be lasa nyrohatra any amin'ny fariany daholo ny olona. fa ahoana ry lova? Ka hoe misy olona maty andrano hitanay vo ny ao amin'ny fary aoko, lehilahy anankiroa. Sao dia mba Andriamanitra andao jere za fa sao dia ry dadatoro mandimby a? Angena! Dadatora tovo, dadatora lefa. Andriamanitra! Fa lozina e, lozina ny anadahako, ny anadahako. Andray maty daholo ve? Neny! Oe, toraneny! Toraneny! Vonjana ola! Nefa toraneny! Dokotera Ratso! Dokotera Ratso! Ratso! Manta tatoe! Datora tovy sy raha leva! Tia? Dada? Maty va izy rola? Dada tora lefa? Maty navadika ny lakana teo amin'ny fary io hariva teo io. Tia? Andriamanitra! Ho avy a mandimby a! Ho avy a! Dia maty tokoa ty rahalefa. Maty niaraka tamin'ny Ratovo. Mifona rahalefa. Sitrako ange nahafatesanao e. Maty rahalefa ry Toara. Okizay raha sisy a. Okizay, zay nanjarany. Angamo izy rery fa tsy Ratovo koa e. Fa adisona lehibe ny naniraha anazy ireo hiampitany fary tamin'iny andro ratsy iny. Ny orana efa mitraotrao. Sady fantatrao tsara ny laza ratsy ny fary io. Fary mainty mitera-doza. Zay ny paiko e. Zay ny paiko. Tsy maninona fa ekeko. Raha zay ny hanovany tantara. Fa inona ny etsondry aty amin'ny mangingina ty ry lova? Mangindry lofa efatra maly maraina ny ezaka nanao izay fomba ioanana tamindry. Ka voaraiko mihitsy ange ny afatra tamin'ny rindriny fa sahirana e. Dia ny tsara ry ahy e. Hitako raha zisy tamin'ny alina, le efa nisasak'alina iny, teo amoron'ny fary izy ny resaka tamin'olona. Olona izy? Tsy fantatro e, tsy hitako. Fa naninona tena akaiky ny fary koa mondry tamin'izany andro alina be izany e. Ka latsaka teny ny volako vidin'entana tamin'ny entana rehetra teny an-tsena dia niverenako teny dia hitako tany tokoa. Dia inona ny dikan'izany ry lova? Io fary io nge efa malaza ratsy hoe misy lolo sy be fady e. Zany. Raha velonosy rendrasisy moa efa malaza ratsy koa hoe mamy savy sy mpitsitsika ody eo amin'io fary io. Dia fantatry Radoara zanany tsara izany ary Radoara aza tsy faly. Tindry lazaina zany ve dia hoe tarana boanjy fody bonemba ry lova. Mahazana miampita ny asa ratsy toy ireny. Mety nandova ny asa ratsy nataon-dreniny raha sisy. Ndry hoe tsy nahatsikaritra ny fiatsikira zisy hafahafa ao an-trano ao ohatra. Izy aloha lasa kizitina sy mila vanina matetika. Tsy toy ny taloha e. Hitandry zany,
tsisy antony tokony alehany misasakaly any amin'ny farihy mainty ely fa amiko dia mivoakalina mamosavy raha sisinareo iny. Dia izany tokoa ve? Gaga amin'ny antony tokony ampitana izy ireo lalakana amin'ny farihy iny amin'ireny andro efa ratsy be ireny. Ka tambavy atao fanafodiny nenito lalana nandehanandry zareo teny e. Ary raha sisiny namiraka azy. Tandria izany. Liza, tsy kisendrasendra na faty andratovy sy raleva fa tolaka nininana tao ireny. Aiza koa e. Dia ho raleva vadiny koa ve? Asa, mety tsy nanam-po izy hoe hiaraka amin-dratovy koa ralevako. Tadidiko marina raha sisy ilay niteny tamin'ny vadiny hoe ianao ve niaraka aminy? Sady ohatran'ny taitaitra izany izy. Sy ilay hoe tsy tsahatra io orana io raha latsaka eo raha tsy hariva. Ny aretina iomby ihany. Ka ahoana? Resy lahatra indri a? Tena tsy namposiko aky a. Fa inona nefa ny antony anaovana an'izany? Rehefa misavy anga misy hoe inona ary kiala. Mety felonana fotsiny izao na sesiky ny hodiny izy. Dia mitandrema koa fa na andrio aza tsy hamenatra azy ny anao andria. Andriamanitra, ohatran'ny mampitaintaina be izany kika. Fa mifafa tsara mba hiarovana Andriamanitra andria dia arao maso tsara ny ataony. Tena enjana. Anga mbola tsy tonga dokotera Rajo? Mbola tsy tonga. Mety rapitso angamba. Izay aloha fa lasa so misy mahatsikaritra eto ka. Mandeha ana re. Misy fiara tonga izany. Dokotera Rajo? Tonga dokotera reto a, tonga dokotera. Rajo ve? Ie. Rajo. Maty. Maty Ratofo. Maty ho any rainao e. Maty Koralevo. Maty. Lala. Tena toraneny. Vonjeo dokotera. Fa ahoana nefa nahatonga lozy? Araka ireny tantaraiko ny dokotera ireny, nipita lakana tery andafy tsy miterery zareo akatambavy atao fanafodiny eny. Kanjo Tambavy inona? raviky ny impody sy roa mba rafy tsara. Ny andro koa tena ratsy fa nitraotrao be ny orana. Dia efa fantatro izao fa ratsy ny andro dia mbola niampita ihany. Lehilahy lehibe ireo dia tsatsapa tena fa inona ary ny antony? Ka teny ihany ireny misy andreo tambavy saika atao evikilala ireo fa aza latsaina tsony maty e. Na izany kosa azy e. Ny zavatra tokony nataonareo zao dia tokony nampidirina hopitaly lala. Jerengety izy olona efa reraka be. Ka izay mihitsy nge ny hevitra nomeko hoe sao dia tokony entina hopitaly fa ka izay mihitsy nefa programa rehefa miverina avy any izy rolahy e. Kanjo moa Zao vavy be tsara velatsy. Ianao mihitsy ny tompony antoka amin'izao fahafatesana izao. Dada Toratovo aloha efa niteny ihany hoe andrasana hitsahatra ny orana. Fa ny Torazesina na hoe tsy mitsahatra io raha tsy ela fa ny aretina iomby ihany. Sady aleo ela nanenina amin'ny tambavy aloha izy. Tena izay mihitsy ny zavatra nitranga teto e. Dada Toratovo efa nisalasala ihany. ka ny marina ny lazaikoko. Inona moa no maharatsy ny alanenina amin'ny tambavy? Ny anay reny ihany ny tezany renina anay dia sitrana fa tsy dia mila dokotera sy hopitaly izany. Ka mety tamin'ny andro taloha kosa ange izany raha sisy. Amin'izao vanim-potoana izao ny aretina efa mitatra sy misy ao amin'ny fomba maro. Tsy vitan'ireny ravikazo ireny intsony. marina aloha izany e. Misy aretina tena mila dokotera, mila tsindro. Misy mihitsy. Eo an'ny lala io izao tsy hay sanatria na tazo na inona. Azo mety palu na fièvre typhoïde na fièvre cérébrale tsy fantatra. Ny vandravandra tezitra be tamin'ny Rasy raha sisy. Traiko io izany fijery Rasy anay sy Lizy e. Totrony tsy faly izany. Ratsy fijery be anay sy Rindra Rasy.
aleo aloha hiala fa tsy Kiala tsy fahalahary reto misintona lakolosy fotsiny. Mitady aty anisany fandraso. Dia inona izany ny atao amin'ny endry dokotera? Tsy maintsy entina miakatra ampidirina hopitaly izy. dia iza ny andry azy any? Aloha fa zany andry izany ary. Eny e, zay zany ny amin'iny fa tsika zao ato anatin'ny fahoriana aloha zao. Dia aleo atrehana aloha ny fahoriana reto a. Miandranao rehefa fianakaviana dokotera. Sady misy olona mangy ao tokotany ao. Dada. Indrisy. Tsy nahavonjina ianao ary dada malala. Mamela lasa ianao. Mandrea-piadanany. Mandrea-piadanana dada Toralefa. La matory ary any fianakaviana ianao. Lafo ny andrarezina anakoro. Andiny akina ny fianakaviana. Velome. Veloma mandrakizay narorola. Ndre mitomany be mioaka eo amin'ny fatin'izy rola dokotera Ratso. Okizay dokotera. Mahereza e. Mahereza. Andaotsika hipetraka fa mangy ny olona. Asa efa miditra ary ny mpamangy e. Vitsay mifandevenana. Efa mikambanao amin'ny dada soamatsara izy rola. Aleo io manandeha hikarakara ny fiakarana izay telo mianaka zareo a. Andevenareo e. Aleo izay andefa ilaly ty toatra mereraka ihany. Ndao ary mena lalany nareo e. Aleo zay araka aminareo koa dokotera. Aninona ny koa ndry e. Hikarakara neny ako. Mandimba efa any fa nety koa nge tsy azo fanan'olona amin'ny raharaha e. Sady efa ao anatin'ny fanaovana asa ny atsahamy mihitsy zao. Ivoaka sempitreto raha zay sy liza reriny eto a. Tsy fitandry koa ny vezivezy ary tory amin'ny eny any fa mijanony e. Za mety midina tsindrandray eo ihany. Reninareo solon'akanjo dia amboary izay ahitana tokony hoentina mandimba. Efa voninao e. Andao ary anange. Soavadinareo dia mirary fahasalamana ho an'ny lala ary e. Veloma neny a. Ivavaka mba ho salama ingany ianao a. Aleo neny. Veloma ry. Aza mitomana ohatran'ny eo moa e. Miverinaingana raha voasitrana. Veloma rasisia. Matoky ianao ny amin'ny eto a. Ie, aza matahotra e. Sy aho e. Eto tokoa raha zisy e. Atsoatsy dia anjaka tokana eto Ambohimalaza izy. Isy. Laza very dokotera sy mamandrindra. Mandimba ny araka amin'ny any. Tsy neto dokotera fa tsy naintsina ampidirina hopitaly lala. Dia nareo tsy rindra rery zany ao? Rindra raha miferina aina beko. Tsy tamanao mihitsy hony izy. Marina ny azoko. Modimody tsara mihitsy ary a. Miara mipetraka amin'ny mpamsy nareo. Tena enzana kiva tsy afa miala tsinonako. Arao masy tsara ny ataony. Izy rehefa tsy faly aminay sy rindra mihitsy ao. Fa maninona? Nitrikitrihanay tamin'ny dokotera fa izy mihitsy no nandresy lahatra ny dadatora tovy sy Raleva andeha hita lakana tamin'iny andro ratsy be iny. Nasisiny mihitsy. Ay, nareo mitady lozako. Zany nareo tsy ho alan'iny. Sy mahasosotra kefa aleo fantatro dokotera any ny marina. Dia ho lazainareo amin'ny dokotera koa zany le izy teny amin'ny farimainty tamin'le andro misasak'alina iny. Mbola ho lazaiko. Asanareo. Za lasa aloha fa miandry dada. Dia zao akia. Aza tenitenenina amin'ny dada zany a. Dada tsy azo ilazana an'izany ka. Zay mihitsy manko. Zay fa ilozako indrilo. Mandany nareo roa ireo manondraka ananany andrano tsara. Any alavitra be any ve? Ie, dia maninona? Mandimba ny tokony ho any fa tsy ao izy dia nareo no misolo azy. Mbola be famaliana ihany ve kiala petsam-bavy ty e? Sa tsy hanao nininona mihitsy ny tadiavinareo fa ho ataoko daholy? Ndahony akery rindra. Anaterana vary any zay a. Za tsy mahatitrano fa modia ty. Lasa ry le matesy reny. Ary ana amin'izay ny lakany io. Tsy maintsy ataoko mahita ny anarako daholo ireo androany.
tena akotsany atsemboana vao vita le izy. Zavatra tamin'ny be tsy takabasy io moa kiko. Ary andao amin'izay aloha ki oto fanoana. Fa ohatrany tsy falifaly amiko izany mihitsy aky raha sisiny. Fangandry irery. Jereo ndraiky ny teniny teo hoe mbola be famaliana ihany no nikala-petsam-bavy ty. Nefa n'isan'andro tsy niteny an'izany. Ny olon-drehetra aky tsy teniny daholo a. Ohatry ny olona tsy tia maro izany aky a. Mpamosavy ny tsy tia maro amiko. Tsy te hilaza zavatra betsaka amindry ary indra. Zaho efa tsy tamanao ombo malaza ao mihitsy. Nanenenako mihitsy aky ny ala tany Antananarivo. Tongotsika. Mangingy izany tanàna izany. Oe. Ary raha toary mitanin'andro ery atsimo-trano ry Ary nakaiza le raha sisy. To tsy atao trano. Izany manangonangona kitay ao atsinana trano izany angamba kia. Andao aloha tsika sindriana mbary atao an-dakozia Tao Ohatry ny niova tamin'ny toerany daholo angesany entana izany. Ohatry ny manana tsindro mandratsy. Liza! Ahoana? Fivetivety angendry Atray, fa misy inona kia? Nisy ny savasava kita tao ny efitranoko tato Andray, fa ahoana Ka tsy ohatran'izao mihitsy ny fitoerany entako tato. Izany ve? Ieno Dia isa izany niditra tato nanao an'izany? Aza? Tsy nisy afa-tsy rasisy sy radoara ny tato. Dia raha rasisy dia inona izany ny antony isavasavan'ny entandry? Tsy fantatro Oay, ny telefonako. Tena tsy ato ny telefonako. Marina ve? Ieno Tadavy tsara aloha fa sao dia diso toerana koa ndry Efa ato anatin'ity boaty ty ihany ny toerana fametrahako azy fa tsy ao Andraso aloha alaiko ny telefonako dia bibeko ndry. Atsy eky. Zany maneno zany. Zany. Aiza izany? Ao ambany fandriana izany. Oay, tena tia marina. Tsy azoko mihitsy fananiana taty izany ty. Mety latsaka tao ngambe? Ny zavaina izany ty boaty ny toerany ty matoa izy latsaka sakiko. Zay raha sisy fa aleo aloha za hitina. Tsy tiako ny ahitany antsika roa miresaka eto. Ary inona ary no mbola atondra sisy ao an-dakozia ao fa tsy miakatra matory. Toa manakorotana zavatra tsy hay hoe inona. Ary fofoninona izany. Misy zavatra dorana angamba. Ary mavesatra vetivety teo koa ny masoko. Dia toro mafy izany. Nanahoana ary izay neny. Enganeka ho sitrana soamatsara izy. Dia vavaka mba ho sitrana enganenika. Andriamanitro, miantaminao sy mitalao aminao mba tsy ntsofo maso miantry izay reniko izay. Sy trano izy fa mahefa ny zavatra rehetra ianao. Ary izay koa arovo mba tsy Andriamanitro, inona izany? Marina tsy ny varavarambe indray izany mikaratoka teo izany. Raso jereko. Tena nisokasoka fotsiny ty varavaran'ity. Ny andro anefa mandrivotra be. Fa
tsy nitindra sisy ary ve sa andraso hoe tia volana be ny andro mazava be atrehry ambany atsimo ery ary misy olona mandenga iny izany midina makany ambany atsimo izy iny dia hoaiza hoay marina tsy raha zizy iny ary andeha hoe ny amin'ny fahary izy izany andraso rangaharako io fa mijoro eo amoron'ny fahary hatray mandrivotra be vetivety teo koa ny andro manonja be koa ny fahary dia toa manandratra tanana rora zizy ao ianao ro mama Ravelonosy mitombo ny heriko izao fa nahazo aina roa ala hoany rehetra ty fa nitombotsoandry eritreretina ho avy atoato re olona tomponomby hitondra volabe sy volamena ary vatosoa zany ve eno ndroko no vataniny eo dia ataovy ny soni dia raiso ny entana rehefa manontany dokotera dia zay tiandry omena azy omena fa tsy niteny reo hoe mikombona ny vavan'ireo zany ohatra no maheno feo mikakakaka sa fahary mainty misy lolo ny fahary mainty fa retako izy rehetra aloha tiako faiziny mahivava loatra mantsy dresy ataotsika zany iza no anarana rindra ty amiko ty sariny sariny rindra alatsako tanaty fahary rehetra ohatran'izao jerendry tsara tsy tena nalatsaka raha sisy ao anaty fahary le sariny rindra voaraiko ty fa mahazo mandrivony vatondry ataoko fantatr'ireo tsara ny eliny Ravelonosy zay indray ilay mikakakaka azo olona resahindra zizy ao ke zany dia iza lolo ve zay fa mahazo modiny roke ena ry mama Ravelonosy Ravelonosy ony misaotra anao nanampy ahy tsisy isorandroky zany fa zao aza donona fotsiny fanatitra rehefa vitsy zay atao andatsaorahanak'olamena velona atao anaty fahary dia tsy mpahazo vatomamy ny valazy raha zizy mivikivika andeha ody mahaletrana no mijery azy aza andraso fa hosakanako eto ty androany ary avy aiza izy zany raha matora zisy avy ny vokalina dia nyreninao efa maty zany le Ravelonosy atsotsoinao ao anaty fahary ao lizy za mihitsy ty ary maninona moa zany ny sarindrindra no nalatsaka ao any anaty fahary hitako daholo angeny nataonao teo raha zisy mba misavy tsy vanina mitsikilao natao tena raharaha ataoko tsy tafavoaka veloleto tena androany za tsy matahotra anao raha matoty izay olona efa antitra io mba manambatana sy sandro koa ahy ao asy hoe dia inona vita ny herintsandro tena manoloana ny ody maheriko iny ary ny atena ny masoko tsy mahitana io fa jambena dia ny enjera ary osesefako an'ity amin'izay ny vavany nortia lero sesefo lero zay lany ary arahako rano avy ato amin'ny fahary goy rtia goy vita dia velomany amin'ny vary tsy mifody ary aleo ody amin'izay
Liza! Liza! Ataonao inona Liza e? Manana andrarany ange Liza e? Mikarakara nataony aty fa tsy mipetrapetra-potsiny. Mba miantso azy fotsiny aho e. Lasa ny antsanaka vilona ho an'ny bitro izy angamby. Vao maraina be zao ve? Ie, de maninona? Ndrarany ato zavitany. Izy rery tsy maharaka de tsy maintsy atomboka maraina kosa ry amina. Aizara sakafo marainaka fanaona zany e. Inona moa ny fantatrareo atsihinana de matory. Io soma tsara koa e. Io ambony latabatra io anga tsy hitanao? Tovary amin'anana? Ie, io no nataoko. Anga vao tery ho vary soso foana fa tsy io aza ny tsara e. Andeha maokana koa aloha fa mbola be ny ataoko e. Nanahoana ary Liza sy Rindra teo izay e. Ohatrany tsy mandry ny saiko a. Andeha eny etsahana san'reto lambana sy dada reto aloha za dia jerijereko Liza sao sendra mivoaka aho dia ho an'ny taniko. Kay, ohatrany fanina koa izany ka. Fa maninona ary iny ny endrika ohatrany serana teo amin'ny laoko teo iny. Toa endrika malahelo be izany fa tsy tazako tsara. Ary misy miantso ange zany e. I Ranaivomanana ry manofahofa tanana ary ambany atsimo ry. Miantso izy zany fa misy inona ary. Maty zoky iray olona. Maty Liza. Fa nahoana loatra rery zoky a. Lozan-driza aty ve izay sy dady e. Dada, lasy Liza e. Lasy izy hoa. Nandao atsika Liza e. Ahoana tsara hoe lova? Maty hoe Liza? Tsy a. Liza. Liza, tsy a. Andriamanitra. Inona rety lanitra. Fananina izy. Fananina izy. Tao anaty zozoro tao anaty farika na tangarana Ranaivomanana azy a. Izy andeha hisary vaovao maraina. Andriamanitra. Efa tsisy aina intsony. Lasa. Tapany ambany ny letika tany anaty farihy. Andray aky Liza. Mivoaka faroratra be vavany. Dia lasa tokoa vendry. Fa inona zany nataony teny amin'ny farihy teny e? Sakia, tsy nareo ve izao mety mahalala e? Nareo miray trano amin'ny aoko. Avy sakafo hariva dia samy nandeha natory dia izay ny tsaroako farany. Izy efa mety elaela ihany ny maty fa mangana be ny vatany. Izany ve? Kay, maharariko ny kiboko izany efatry ny aniko. Ay. Mitandre matsara nareo miara-mipetraka amin-drazisy aho e. Izay ihany ny any teniko. Za efa elany tsy tamana tao. Dia antony dokotera Somandimby aloha ilaza aminy. Dia karaha mbola tsy mody ry zareo fa za indray dia tsy mahajanona rereo intsony. Marina e. Maty hono Liza ry sea. Marina ve? Fa naninona? Tao hoe maty andrano tao amin'ny farihy. Farihy mainty ve? Fa nahoana nataonareo hoe farihy mainty moa io farihy io e? Misy lolo ange io farihy io dokotera e. Nga tsy fantatrao zany? Marina tokoa ve zany e? Eno a. Mponeny mahafantatra an'izany daholo. Tia zao Rindra milaza fa tsy tamana fa asaina laina miakatra izy. Milaza koa izy ato fa marary be ny kibony. Mandehana ianao dokotera midina. Manatrika amin'ny fandevenana ny Liza dia mitondra ny Rindra miakatra fa za miandry aneny eto. Izy koa efa mba mihatsara. Eny ary, alao izay no atao.
koa angefa toa ao amin'ny fary ao ambany atsimo daholo no misy fahavoazan'ny fianakaviana. Misy zavatra hafahafa tokoa ve? Rindra! Ato dokotera! Malahoana ianao? Misaotra an'Andriamanitra fa tonga ianao. Angatsy ao ambany ao Razisy. Tsy ao izy. Reto aloha misy fanafody netiko dia hoano. Tiako misy mofomamy fa zaho eny amin'ilay fahoriana. Ie. Aleo haniko fa tena nona mihitsy aho zany ka. Fa nga ianao tsy nisakafo nonaony? Tsy nisakafo aho. Kay. Marary ny kiboko sy ny andohako. Tonga dia hoanao ingana ary ilay fanafody. Matahotra dokotera. Dre, fa misy inona? Inona no atahoranao? Antanio lova e. Lova zandry ny Liza dia ho fantatrao. Fa inona zany Rindra? Antanio izy. Zay fa lasa zany. Ie, mandehana. Ary aleo itiako avy ato anatiny antefitraniko ty. Za ndray dia tsy voaboaka ato mihitsy aloha e. Ay ve raha doara ty e? Ie, manotrona nreto manamanjosolo tena avy ao amintsika e. Tonga zao ka. Tonga vo eo. Hitako nidina fiaranao avy tery ambony atsinanana tery. Ka andao ary tsika sy anao hiditra mangy aloha e. Ndao ary e. Andriamanitro. Tena mangana be izy zany. Mamangy amin'ny fahoriana ambanana tompoko. Ry izy mianakavy. Tonga eto ny tenanay mianaka. Solo tena ihany ny joro eto anoloanareo. Sanatria tsy tonga mendrivendro indray fa hitondra ny teny fampiononana. Fa naninona? Toa hoe maty andrano no eniko lazain'ny olona. Fa hoany e? Inona ny tranga? Tsy rariny dokotera. Tsy rariny e. Fa misy inona lova? Nandeha teny amin'ny Tadavonjy dada ankeo. Nanontany. Iza le Tadavonjy? Mpitezolo le ty. Dia lazainy Tadavonjy fa mpamosavy namono an'i Liza fa tsy maty andrano zany izy. Mpamosavy hoe? Ie. Ary olona fantatsika tsara satria tsy iza fa Razisy. Ahoana tsara hoe Razisy? Mpamosavy? Masoko roa no nahita ny Razisy nitsitsika teo amoron'io farihy mainty io dokotera. Niresaka nitsitsika teo andro alina. Tena marina ve zany e? Dia oviana? Andraso tantaraiko anao tsara fa efa nilazaiko tamin'iza koa mantsy le izy. Zay zavatra hitako iny alina iny. Ary mino aho fa le lolon-dreny no resahany ao satria iza moa tsy nahalala tety fa Ravelonosy anie ka mpamosavy ny kuizany e. Raha Ravelonosy aloha efa henoko ihany. Fa tia hoe Razisy no nahataitra ahy. Dia ahoana ny fomba nahafaty an'i Liza zany? Na raha an'i Liza hono izy raha nitsangana tamin'ny alina iny hoe eny an'ilay farihy toy ny fanaony dia nifankahita teny ry zareo. Razisy sy Liza? Ie. Dia ny famaly be satria hitan'ny Liza izy nitsitsika ny sary indrindra teo amin'ny farihy sy nandatsaka azy tao anaty rano. Ahoana tsara? Zany e. Halany tsy tia mainty Liza sy Rindra satria natebatebaka azy hono. Manitrikitrika azy e. Dia ahoana? Dia rehefa nilazain'ny Liza izy hoe lazaiko ny olona dia mifahafaza ny vovom-pato ny mason'ny Liza. Jamben'ny Liza dia lavo ny injera. Dia tamin'iny naranaoton'ny Razisy ny sesefana zavatra ny vavany. Zavatra inona? Ody e, vorika. Novoriany mihitsy angely izy e. Nataony tsy trahadrano, avy eo nampiboahany rano tao amin'ny farihy, dia sepotra dia kenda. Andriamanitro. Dia rehefa hitany fa efa ninitsinitra dia nitaritana keny amoron'ny farihy dia avy eo navelany teo. Ny tongony nalatsa ny tany anaty rano. Tena zava-doza ange zany ry lova e. Ka zany marina dokotera. Mpamosavy tsy vany ny Razisy. Rindra koa mahafantatra an'izany. Rindra? Marary Rindra zao.
le sarindrindra Andriamanitra. Aia ty ianao dokotera, efa traizatraiza nitady anao. Fa misy inona? Andao fa marary rindra. A? Miolakolana sady mandeha erany trano izy. Andriamanitra. Rindra! Efa tonga nandady teto amaravarana teto izy. Voavoany ihany ny varavarana ny tonga dia io ny bataiko nakeo mpandrinana io izy. Rindra, aiza marary andry e? Aiza marary andry io a? Avelao a! Maty a! Avelao a! Tena ongota ny volony dia rovitany daholo ny akanjony. Aretina hafahafa zao mahazo azy zao dokotera, marina e. Fa maninona Rindra? Maninona izy dokotera? Io e! Fa maninona? Tsy fantatro izay mahazo azy. Maty ahy e! Sevitry ny rano vonjeo! Avelao a! Avelao a! Aza sotona ny tongotra e! Tena zavatra fa mahazoso dokotera fa andao aingana hoentina any amin'ny tatavonjy a. Andao ary. Zao dia zao. Andao. Ampeo i batazo fa tsy voatasoko ty. Hitanao zany dokotera, nandainga angany anyahako. Raha ziso any ao ambadika izao. Le sarina latsaka tao anaty farihy iny dia sisisa rehetra e. Fa inona zany tena tandrony raha sisy amin'izao zavatra ataony rehetrarehetra izao e? Ny anjaka rery ny tandrony, tsy tia maro, te handova rery. Izy koa efa nentiny vitan-dratsiny, nandova ratsy tamin'ny reniny. Tena enjany zany. Io zao jereo fa tonotony Rindra, efa avy nitsaboiny dadavonjy adiny iray mahery tao sy nampandrony tao. Eno a, dia tena gaga. Nilazako izy fa hosotomina ilay sarindrindra nalatsaky rasisy tao anaty farihy rehefa eo. Tena tsy azo le feriny izao ataony rasisy izao ka. Mpamosavy malemy rasisy. Ka inona moa ny ataonao dokotera? Ianao nga afaka hitory azy tsisy pirofo? Dadavonjy nefa niteny fa ho averiny aminy nataony rehefa azo ilay sarindrindra. Nizoko aza ve dokotera tena matiny mihitsy. Okizay. Mandehana ianao mamonjy an'ilay fahoriana fa izay mianaka kely andeha ody. Aleo anaty anareo any an-trano dokotera. Ka nanao ny Rindra? Io, efa mba azo kely. Misaotra an'Andriamanitra zany. Ary aiza raha sisy izay rahadoara? Lasa nanao raharaha any an-tsahany angamba izy. Toa tsy tazako mihitsy mantsy hatramin'ny nahatongavako. Sady zaza maharary ve dia ilozana rery ato an-trano ato e? Zany mamoa varavarana any ambany zany angamba izy. Ora zisy a! Tonga ato nge dokotera e! Efe tonga ato ianao e. Manahoana dokotera? Nahoana moa tsy ho ato ka? Tsy maintsy tonga amin'izany hoe Liza maty zany. Ankizy tato trano nge izy iny e. Tokony ho antsika. Zany mihitsy. Zay no nandehanako tany e. Fa gaga koa fa Rindra narary te tato nefa tsisy olona tato. Ianao koa tsy teo. Tena tsy nahafantatra an'izany Rindra marary zany mihitsy a. Zany ve? Io zao izy mba efa tsaratsara fa avy nentinay teny amin'ny dadavonjy. Efe. Fa aleo ary aloha ikarakara sakafo nareo vetivety e. Aza misahirana raha anao raharaha eny an-tsahy ianao fa afaka ataonay silovana izy zany e. Lova! Vita ny sakafo dia afaka miara-mandeha midinena amin'ny fahoriana indray izay. Ve, lasa ary aloha e. Za koa aloha aleo andeha hiara-petrapetraka amin'ny dadan'ny Lova aloha dokotera. Mandehana ary radoara. Mba misy raha aman-dreny miara-manotrona aminy ao. Kôtikôty be hafahafa raha zisy na ianao an'ilay hoe teny amin'ny dadavonjitsika. Mana amin'ny ratsy nataoko. Rindra aloha tsy ajanoko ato fa hoentiko amin'ny fiara midina eny aminareo eny dia ajanoko ao anaty fiara rehefa avy eo. Izay mihitsy ny mety ka. Fa inona zany? Fa misy inona zany? Fa raha zisy lasa dala mandrifatra makany amin'ny farihy fanenjehan'ny olona iny dokotera. Tsy ahoana eo. Marina ve? Ie, sady mirediredy ny zavatra nataony rehetrarehetra. Tena fabaraka e. Aleo mba hijery anaraka ny olona eny aloha.
Nanahoana ry lova? Namono tena nitsorako ao anaty fariora zisy Maninona tsara? Zano ie lasa niantso any dadavonjy any ny olona mpiakatra an-drazana fa tsy hita mihitsy. Tena loso zany. Tena vetivety kely azo sapatanana ho dia valy 720 ora tao riny nitsabona indrindra ny razana azy mbola atombohitra dia efa nitody sahady ny ainana latsaka. Mety efa azony dadavonjy zany le sara indrindra raha izany. Izay indrindra koa ny eritreritro. Tsy izy maty ny mahafaly ahy dokotera fa faly aho fa afa-dositsika na dia efa namoizana aina maro azy indrisy. Tena enjana. Za raha vao vita aloha ny fandevenana dia hoentiko miakatra aloha rindry. Dia tsy hiverina aty tsonareo. Mbola midina ty ihany zay aloha rehefa sirana soma tsara ny reniny. Aorianan'izay hiteo zay atao. Dia raha toara rery izany no ao aloha. Aleo aloha ho atao ny didy amin'liza. Za no hikarakara ny zavatra rehetra fa aza matahotra nareo mianaka e. Ndry misaotra anao dokotera. Reko tamin'ny dada fa efa misy vola benonao azy sy lamba roa nampanarahana amin'ny maty. Adidinay re zany ro lova. Zanakay tao an-trano angely izy. Sady ankizy endro no tena ny asa izy. Ie, atahoany e. Lasa tafasaraka tamintsika izy no nietraketraky ny hafa. Hatramin'ny dada sy ralefa. Mampalahelo fa samy mahay mionona. Neny, sitrana soma tsara ve neny? Sitrana retsy a. Efa mivoaka ny hopitalo omaly. Zako nge saika maty tany e. Eny, efa nitantarain'ny dokotera ambala velona hono ny saika nataony indrira ny filazan'izany mpitay izany. Saika lasa dala tokoa. Za taty efa mivavabavaka mihitsy. Fa toa hoe maty raha sisy rindra. Maty namono ny tena ny any latsaka tao anaty farihy mainty. Nitodinina nataony izy zaniko. Na nalaindreniny fa tsy vita ny zavatra nampanaoviny azy. Asa retsy a. Misaotra an'Andriamanitra aloha tsika efa velonaina soma tsara e. Raha tovy sy liza ny nampalahelo. Raha leva. Ndry liza. Itsika rehetra mihitsy ngamba ny saika nitaperiny tao. Dia anjaka rera ao Amboamalaza izy. Raha za aloha tsy te verina antsony a. Otry, fa nahoana e? Tanindrazana nge any e? Efa voateo nge ny tanàna e? Nodioviny dadavonjy sady efa niantsona pastera ihany koa. Fa tsisy miandry tsony aho zao. Fa lasa izy raha doara. Nangatajodrano iala izy. Dia nidinany tanàna ambany no mipetraka. Ay ve? Dia iza zany no? Moreresaka ny dada ny lova sy lova zao karamainanao gardien sy karakara ny tany rehetra ary ny fiompiana e. Mety kosa zany ko. Dia roviana zany dokotera ny andeha? Rapitso dia rapitso ihany fa miantso ao ny commune. Tonga ao ny reo olona mitondra ny anjara lovan'ny dada Pera Jonary. Zany ve? Tsara kosa zaniko. Ho amboarintsika ny tranondrazantsika dia misy andehanantsika maka-rivotra any. Zay mihitsy. Mipetraka any aloha tsy lasy. Aleo anty-Antananarivo ihany fa tsy vita raha le hoe any no iorenanako. Manao vakansa zany vao midina any e. Rehefa any a, tsisy mandalo sy mielingelina eny amin'ny farihy mainty eny. Fa adio manomboka masinandro anio. Zay mihitsy e. Mbola amboarin'ny dadavonjy ihany koa farihy mainty io fa misy lolo ratsy ao. Sady lolo mandripaka.